nanolotra tetika asa sosialy entina mpandrosoana ny firenena ny mpiavana na ihany koa ilay fikambanana iray tariny docteur Andrea Maolson Jules entina mpandrosoana ny firenena araka ny fanambara teo no antony izao fandarana asa na ihany koa tetika asa arosan'izy ireo izao miompana betsaka amin'ny fanomezana asa ny tontolon'ny fahasalamana ary ny makasika ny fampianarana ity fandarana asa ity araka izany dia inona ny azahoan'ny malagasy tombotsoa ao anatiny izy ity lovara manatsony mametana ny vaosary ny Kristina Kodramanga. Manoloana ny fahasahiranana mianjady amin'ny firenena dia nanolotra tetika asa sosialy entina hampandrosoana ny firenena ny fikambanana mpiasa vanina ho fampandrosoana na mpiavana izay tarianisy docteur Andrea Maolson Jules. Natolotra ny mpanao gazety tontolo akandro tetsy amin'ny hôtel Retsy Besarety izany fandarana sosialy izany. Famoronana asa fatatsika zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Faharoa fanatsarana ny resaka fahasalamana sy fanabeazana. Hitanay hoe zay candidat hoe iza ny candidat afaka natateraka an'io projet de société io. Dia hitanay eo ny fomba hoe hotoanana iara-iasa ve hotoanana izy sa ahoana. Fa ho anay zany tena zava-dehibe dia le resaka fanataterana an'io projet de société amin'ny lafiny sosialy indrindra indrindra. Anatotosany zaika be pirenena ny fikambanana mpiavana ny 300 sy 330 meo avy zao. Fotoana ahafahan'izy ireo mijery zay candidat afaka manohana sy hanatanteraka izany fandarana sosialy izay natolony izany. Nilaza ny fikambanana fa dia zava-dehibe ho azy ny fampiavanam-pirenena sy ny fanatanterana ny fifidianana amin'ny 7 Jolay ho avy zao. Lalana tokana ivoahana amin'ny krizy. Notsindrin'ny fikambanana mpiavana kosa fa tsy misy ifandraisany velively amin'ny fikambanana misy ny docteur Jean-Louis Robinson ny mpiavana.